Arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra radio Kolo Salama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toriteny sy fampahelezana mivavaka fiambenana sambatra izay mbola miaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonambaravarako ny alohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isaisaiko ny teninao zavaka fiavenana Alléluia, dia amin'ny fifelina lehibe indray lasina vavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia falibe indray ny tenako miarabanao tonga soa tsara natratra izao fandarina izao indray rabaina ianao dia tonga soa ianao dia randroany anao va tonga miaraka aminay eto dia tetiny aminao etsika sendrasendra koa natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany dia tahiny tompo isika rehetrarehetra iaraka eto indray tsika indriny adindray sasany izay antenaiko sinoko fa tsy adindray sasany afa-ty antokanao fa tena azahoana tombony ara-panahy aim-panahy ampitomofonao ampiakatra ny amela indray ny fanantenanao ary raha marary ianao tonga eto androany dia ny tenin'Andriamanitra izay hozarena aminao eto mba ho balsame tokoa hanasitrana hatramin'ny fery anaty reka dia na dia ny fonao aza no maratra amin'izao fotoana izao dia hanasitrana an'izany anie ny tenin'Andriamanitra izay hozarentsika eto tonga soa dia fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia arabaina isika rehetra ifampiarabana moa tsika rehefa fa iny mba arabany mena izay vao tonga androany fa ho antsika rehetra mbola ifampiarabe ty antsika ireo zao no meno an'zatra rehetra andoroantsika hivavaka amerika amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra dao mpandrosika ny vavintsika Berta any Koety izy nitondrantsika anaty vavaka fiambenana amin'ny fanombohana amin'ny androany ity raha nabavy Berta anao ny fitenenana raha manome fitenenana tahin Jesosy ianary menakavy sy antsika rehetrarehetra tonga manatrika ny amin'ny alalan'izao vavaka fiambenana izao dia raha hivavaka antsika ry havana ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Misaotra anazy Jehovahandriamanitra ny amin'ny fitantanana ho anay tsirairay avy namakivaky nandritra n'iny tontolo andro iny ka nahatratra izao fotoana takariva izay hanandratanay ny voninahitra aho. Andeha hitadiavanay ny tavana Jehovahandriamanitra ary mangataka ny herin'ny fanahy masinao. Hitoetra ao anatin'ny fony ireo mpanomponao izay iranao hanatanteraka andeha hitondra ny hafatra Jehovahandriamanitra ny amin'ny alalan'ny toriteny izay hoentin'ny mpanomponao. Eko ny famelibelaranà ny toriteny izay hoentin'ny pastera Jehovahandriamanitra dia mangataka ny herin'ny fanahy masina hibitsika mangina ao anatin'ny fony izy. Mianadahy Jesosy malalo ary ny ranao mahery koa no andrakotra ny amin'ny fitaovana ahafahana natanteraka nandratam-peo ny amin'ny alalan'izao fampaherezana amin'ny alalan'ny teninao. Jesosy malalo ianao Andriamanitra koa no hiahy ny foam-panany tsirairay avy izay tonga manatrika amin'ny alalan'izao fotoamba afaka izao. Tefeny fonay Jehovahandriamanitra mba handray ny teninao tsy tonga teny ho lalidalovina eny amin'ny sofinay izany androany fa tena iainanay hankatoavinay Jehovahandriamanitra satria ny teninao no fanilony tongotray ary hanazavany dianay Jehovahandriamanitra renay izay ny an-danitra. Eko Jehovahandriamanitra izay mbola anatiny tsy afaka manatrika ny amin'izao fotoana izao fa mangetaheta Tompo Andriamanitra ianao no anafaingana Jesosy ianao ny andamina ny rehetrarehetra Tompo Andriamanitra ny fanelingelenana rehetrarehetra ny amin'ny mpanomponao dia arovinao tantaninao ho tonga soamantsara hanana foangetaheta Jehovahandriamanitra ny amin'ny alalan'ny fianona ny fampianarana ny amin'ny alalan'ny teninao masina androany. Izany rehetra izany dia raisoanao
dia voninahitra koa ny atolotra ianao aniko amin'ny mandrakizay. Haleloia. Amen. Aleloia, mankasitraka ny ranarana vavy Berta any Koety a. Zoky Berta nitolotsika anatin'ny vavaka fanomboana teo. Raisoarany tsodrano a, raisony tsodrano amin'izao fotoana izao a, dia avy eo a iarahantsika tsirairay avy. Ao amin'ny tantara faharoa toko voalohany andininy faha 1 a ny tsodrantsika androany. Tantara faharoa toko voalohany andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 12 novakitsika amin'ity androany ity. Haleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ilay tsodrano manao hoe dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola makarena ianao na voninahitra na ny ain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ny ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao, dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana, ary omeko anao koa ny vola makaina sy voninahitra mihoatra noho izay efa nanana ny mpanjaka rehetra niza talohanao, ary tsy hisy anana tahaka izany ny any aorinanao. Haleloia. Amen. Mba fetsifetsy ravana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Raha vola sy harena ny angatahanao dia azonao izany. Men'Andriamanitra anao izany. Hitany mahasoanao, fantany izany. Solomona tsy nangataka an'izany. Fa Solomona nangataka fahendrena sy fahalalana ary tahotra an'Andriamanitra. Toy izay Andriamanitra mety be amiko izany, tonga dia omeko anao, fa ankoatr'izay omeko anao izay manaraka rehetra an'izany. Haleloia. Ny olona iray rehefa mangataka an'izany amin'Andriamanitra, ny fahendrena, ny fahalalana sy ny tahotra azy, dia tsy mba ho ataony mangatakatiny ary tsy mba ho ataony diso anjara, fa dia omeny manaraka an'izany ny vola sy ny harena sy ny voninahitra. Ka dia izao haleloia, angataony fahendrena sy ny fahalalana. Haleloia. Ahafahanao mitantana andreo, fa tsy olana amin'Andriamanitra manome anao andreo. Tsy olana amin'Andriamanitra ny mitany fiainantsika, fa reo aloha angatahana. Fa rehefa ananantsika ireo, ananantsika ny tahotra an'Andriamanitra, sokafany lanitra, dia omenanao izay rehetra mahasoa anao, omenanao izay rehetra ireny ny fonao, dia ho tanteraka aminao anie izany tsodrano izany. Haleloia. Ny Jesosy nameny tsomakirina Koety, Rosemina France, hitodinao Lina France, tonga soa Lina artisanat de Madagascar France, tonga soa ihany koa Sandola Koety, Yama Koety, hitodinao Lina France, Kikirandrina soa Madagascar, Melosobeanjana Arabie Saoudite, Ranoro soa Elisabeth Madagascar, Erikaraky France, Marina Tiana Canada, Ratanina Marie Charline Madagascar, Melosobeanjana Arabie Saoudite, Lovlitina France, Ratanina Marie Charline Madagascar. Ahoana ny cyclone ny Antananarivo any? Ahoana ny cyclone ny mahatantarao izay zava-misy any aminareo any isak'izay faritany sy izay toerana misy anareo manahoana zao ny cyclone any? Fa dia tena rena aty, fa tena mafy ary dia miandrandra mihitsy tsika androany ho an'ny mpivavaka ho an'ny firenena, hanao vavakazo spesiala manokana mihitsy amin'ity cyclone izay mandravarava ao Madagasikara aty. Dia ny any dia toky avy amin'Andriamanitra mba omeko anareo dia izao: vivavaha, mpiavo Andriamanitra, fa ny ankonanareo tsy solavon'izany cyclone zany, tsy solavon'izany loza zany. Eny amin'ny fahasimbana ara-materialy mety hisy zany, tafotrano ve moa rivotra amin'ny manendaka an'ireny, fa aza matahotra ny amin'ny ainy ireny, fa tsy hakasika an'ireny zany, fa ny tanan'Andriamanitra miaro anareo sy ny ankonanareo. Amen. Hortensine Koety, Razana Sylvie Koety, Thierry Berthelot France, bonsoir Thierry, et que Dieu te bénisse aussi. Marie-Jo, États-Unis, Marie-Angela, Dubaï, Tsiri Mboramela France, Marina Tiana efa teneko teo, Melosobeanjana efa teneko teo, Mampionina France, Soameva France, Tsiri Mboramela France, Tinarakotalzaka France, Aina Miariniana France, Antra Clarisse Madagascar. Sady faly foana mahita anareo ny Madagascar mbola tafiditra, tsy tapaka ny connexion. Alléluia.
rehefa tonga ihany ny cyclone da aleo mamonjy fotoam-bavaka dia mahery tsara matory amin'ny fiadanam-poam-pina minan-tsaina rehefa avy eo. Alléluia. Azasika Patitsy France, Angèle Pagès France, André Suzel Suisse, misaotra Zokitody, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Kadaka Malala France, Azasika Patitsy France, Aingovirina Andreasolo France, Aingovirina Rodriguez Arabie Saoudite, Anitra Clarisse Orambe ny aty aminay amin'izao ora izao hoe Anitra Clarisse Orambe Mahereza. Ny aty Antanà zao tena avo be ny orana amin'izao fotoana izao izy ny mihaja. Misaotra nareo manome vaovao. Marina ty anà misaotra amin'ny fandika-teny. No Elifanto France tonga soa ihany koa. Fofofo be ny rivotra ivelany ao amin'izao. Enjana be raha ny tany rivo fofofo be komaika moa zany ny Tamatavy hitako teo daholo ny namako izany Tamatavy tena mafimafy. Raha Vitakalo Madagasikara, Fabiolany Menjanahary Koety, Amina Angélique Koety, Lovlitina France. Tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Inona ary no fahasoavan'Andriamanitra raisinareo tamin'ity andro anty afaka hijona vavolombelona. Misaotra anareo aloha amin'ny message rehetraretra. Sitrana soa pasiteny raha fanasitrana satria maly any teny tsisy fandarana antsika andro fa somary ohatry ny reratreraka. Tsy narary mihitsy ary na dia ray ny-pimaso ary na dia température kely ohatry n'iny ary na dia areti-nify kely singy tsy nisy zany fa tsy narary mihitsy azy zany fa tena somary reratreraka maly. Reratreraka maly dia hoy za hoe sao dia sanatria tsy havita fandarana eo dia manjary tsy mety tsara dia aleoko tsy nanao kely loha maly matetika be mihitsy alatsinainy reraka satria le lahady dia variana mitondra ny vady aman-janaka mandeha mivoaka kely alin'alina vao mety tafody dia ny latsinainy koa rehefa hitantsika ihany ny rythme rehefa latsinainy dia somary matetika be mihitsy zany tsika tsisy fandarana rehefa latsinainy satria tonga eo amin'izay hoe reraka isika dia fa tsy narary afa dia misaotra anareo amin'ny fiaritry hoe sitrana soa marary fahasalamana indrindra nareo ato amin'ny groupe izay maharesy fa tsy narary akory za fa somary reratreraka dia somary natory aloha fotsiny. Claude Arazaka France tonga soa dia efa mihena ny rivotra sy ny orana any Tamatavy amin'izao fa any Ambatondrazaka indray mafimafy hony misaotra any Clarisse mandefa ny ampitapitao. Maherezanareo any Madagasikara sy Zokoperta. Kodanila Belgique tonga soa. Rousseau Olga Koety tonga soa. Isika rehetra inary ny fahasoavan'Andriamanitra nitranga tamin'ny fiainana antsika tamin'ity androany ity. Za zany ry havana malala nisy fiarakodia izay zany nisy fiarakodiana izay zany nandeha zany tamin'ilay izy dia nijanona tamin'ny toerana anankiray zahako dia verina afaka 30 minutes andeha dia tsy nety velona tsy nety velona ilay tomobile. Fa inona raha mahazo an'ity tomobile ity dia zay tokoa ilay hoe indraindray tsika zavatra eo akaiky maso fa indraindray tsika miodikodina fa tena vaka ny saiko inona mahazo an'ity tomobile ity. Veloma tsy nety dia aneriko toy izay tsy maintsy andeha ody fa dia niantso amin'ny mampionina alay voiture aza fa tena janiko eto hoe tomobile ity dia nalay mampionina tany dia lasa aloha ny ody. Teo amin'izay zany niantso namana maromaro amin'izay inona mahazo tomobile ity fa ohatr'izao natsona ny namana afrikanina, natsona ny namana arabo, natsona ny namana frantsay, samy namena hevitra dia samy tonga daholo moa zany ny aty aminay moa zany namana mahafinaritra tonga dia tonga eo mahafinaritra aty aminay za mana namana maromaro aty aminay tonga dia antsoina dia tonga aloha ny anankiray dia tena tsy mety le lakile ozy izy ny sasany ny anankiray ndana ozy izy ty fa lakile ty lasa tsy mety vandana etaony amin'le mpanao lakile reny aloha dia verenana reprogramena ny lakile zany ve dia lasa na dia nakany amin'le anina dia niteny taminy hoe mba reprogramena hoa ty clé ty tsisy olana mihitsy izy lakile anao raha misy izy fa tena misy anti démarrage ty tomobile ty dia
fandarina fa le fasy le réaction antsika da tapaka le fandarina azafady indrindra fa le fasy le réaction de teo am'izay zany a de mila de hoe zay olona ray hoe mila reo programmena izy na clé lasa ndrena de tonga tany le mpanao programmation na clé za tsy maninona mihitsy izy na clé nao tsisy olana eny aloha de niantso namana ray indray a mitondra valizy aho fa tena activé ny anti-démarrage-n'le tomobile tongava eny aloha fa tonga de tonga tondra izy da tapaka fandarana aloha miandry an'izy afakafaka mihitsy vao manohy a tozy indray le namana kely jerena napetaka ny valizy zany zany le misy ohatry ny tablety kely fijerena fanaovana diagnostika na tomobile hoe inona ny misy tsy mety tamin'ity tomobile ity petaka indray natao teo indray tsisy problème mihitsy sy tomobilenao ty fa somba lany gasoil tsy possible mihitsy a zany ka le jauzena gasoil somary efa ambanimbany zany tsy possible zany fa tokony mbola misy io ka dratra arina zany ary de aiza de tonga de tsy ho velona tampoka eo asio gasoil aloha izy fa so de bay de niantso olona ray namana ndray ahoana ty de izy hoe ao fa itondrako tena fitaovana tena raitra be izy fa raha alina mihitsy anefa vo afaka ao izy mahatsiny ariva teo zany fa tonga any ao izy fa ariva mihitsy vo tonga fa mbola ty Paris fa tena tonga any de karakaraiky zany fa ataotsika am'le fitaovana raitra dika zany koa de ho lafolafo koa manao an'io zavatra io rehefa izy miteny an'izay de ozy mampino mantsy ana eno ihany ozy izy de tenyle olona anak'iray izy de lany gasoil tsy mampino ana mihitsy hoe lany gasoil le tomobile de laza de tanaty tomobile zay de mivavaka ho an'le lakile de mivavaka ao an'le tomobile de nataoko jereko amin'ny internet tsoin batterie de afaka 30 minutes averina asio contact 10 minutes de esoriny lakile de mivoany tomobile de vonoiny de narahako daholo ihany zany le rehetrarehetra jery tamin'ny tuto zany a jery tamin'ny internet a zany inona ny atao am'ty marikana tomobile ty potseriny any taovy an'izao asio contact vonoy dana mivoaka tomobile de idio de tena verimberina lasa de ozy am'izay mampionona manina izy raha rano aloha le tenyle olona anankiray teo hoe asio gasoil aloha izy fa so de mba gasoil de lasa zany de nandeha loha de naka bidon za de vidy gasoil de nisy fitaovana anankiray zay produit ray zay zany mba atao amin'ny tomobile de mora velona de tonga teo am'le tomobile am'izay a zany de vo nitaditady olona ohatroany de mba hanampy anahy misy namako hafa ihany koa mécanicien zay juste tonga teo am'le parking mihitsy andehanao zavatra satria misy pharmacie ohatrany de tonga teo izy de soroko an'Andriamanitra zany za zany tsy nitady olona ny lavitra satria alefa an'Andriamanitra misy olona manampy anao azy zany foana de tonga vany le namako ao izy tio mba hanano kely aloha fa ohatra de tsy nanao ninina mihitsy fa izy koa sady mécanicien de izy zany tonga de karakaran'izy teo de namelona fotsiny ataoko voarotsaka ny gasoil nany vao veloma to de velona le tomobile ay gasoil ny lany tamin'izy sotra jesosy tsy nino mihitsy za zany efa mieritreritra hoe razon firy amina centaine d'euros maromaro indray zany no lany am'ty tomobile ty de ahoana indray zany de amboatra hitarika inona daholo eo aikaikay gasoil lany tokoa le izy rehana tsy napoziko mihitsy dikan'izany zany ke le tomobile le modelina tomobile io tsy mba azo atao ambanimbany nefa tsy gasoil somary tsy mba manao plein matetika zany ako raha tsy milongy fa nefa tsy tomobile raha tomobile etiko androany de lafo rarivo tomobile etiko rarivo de mety lafo rapitso de zay gasoil ilaiko hoe ka hatramin'ny efa irelana nampy gasoil an'izy io de hitako mbola nisy mbola mavita na course manodididina eo an-tanàna eo aika gasoil ny nampiana de velona le tomobile ary ny tena nafinaritra ary voamia indray tamin'izy le mipetapetahana le valizina diagnostique de lasa voamia le nety be indray zany tampoka teo le tomobile de tena nafinaritra de faly tena nideran'Andriamanitra to zany jesosy ataoko le irariva hoe voninahitra le ino fa faly be mihitsy atao fa aika tsisy ninona simba za zany efa manao calcul tena hoe zany tokoa le tena hoe misy avosanany ratsy vinony soa
dia mieritreritra hoe raha anona simba amin'io a zao mividy andre, raha anona zao mividy andre, zao a saika any zany no manao aika hozy Jesosy an-dala fotsiny asio gazoaly da asiana gazoaly dia nandeha teny mody dia vita tehaka ho an'i Jesosy a ho azy amin'ny voninahitra. Inona indray ary ny azonao ambara anjaranao indray zao, halleloia. Omaly koa nisy zavatra ray nataoko zay nisy zavatra natrehana kely zay dia vita soamantsara ihany koa le izy, halleloia. Misy zavatra io moa zavatra matetika ataoko isan-kerinandro izy io ohatran'ny hoe karazana fanadinana kely zay amin'ny zavatra atao dia mety dia vita soamantsara, tsara Jesosy tsisy olana, milamina be dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia misy ary amin'ny ao anatin'reto amin'ny fonako eto misy somary mandalo tsy fahasalamana kely dia voninahitra an'Andriamanitra fa sitrana ihany koa dia tena tsara Jesosy ho azy ny voninahitra. Anjaranao indray zao, halleloia, anjaranao indray zao inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina hijoroava volombelona dia hanomeza voninahitra n'Andriamanitra fa mendrika azy zany. Ny ataontsika tiry hanomeza voninahitra n'Andriamanitra zay Jesosy ataoko tiry hariva fa faly be mihitsy dia atolotra antsika hira ity hira tena nakasika ny foko hatramin'izay izy ity dia mba alefako hanomeza voninahitra n'Andriamanitra. Ho anareo ary menareo ary micro zao inona ny azonareo ambara, inona ny azonareo tenenina, soraty ny témoignage fa dia vakiako soamantsara eto daholo hamezika voninahitra n'Andriamanitra. Meno finaritra daholo.
Alleloia. Manome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Alleloia. Andao ary isika maki misaotra ny resady amin'ny fijona vavolombelona eo vakitsika ary izany. Hoy ny Charline hoe taraiko Jesosy malala fa narovany tamin'ny oran'io ny asa nataonay tamin'ny atoandro. Tena gaga azy rehetra hatramin'ireo mason fa ny andrasany vita tsara vao nampisorana kely izy nefa ny rahona teo andohanay tena gris be mihitsy. Ataoko hitan'ny rehetra ny fisaorana be dia be an' Jesosy. Halleloia. Tsara Jesosy. Nampiantona ny orana Jehovahandriamanitra ho aminao nampavy ny Charline. Halleloia. Hoe marina tanay isaoran'Andriamanitra ny tandana ny tontolo androko ary nahavitako ny tokony nataoko rehetra. Halleloia. Saotra ny marina tiana. Ahoana hoe rahalatojo mitojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa nombany tamin'izay nataoko rehetra. Notoloran'ny saina tamin'ny fanapahan-kevitra rehetra noraisiny tamin'ny fanapahan-kevitra rehetra noraisina dia nety daholo le izy. Nahazo fahasoavana be koa androany dia isaorako an'i Jesosy ny aharo sy nanome sakafo zaza ho anay. Ahoana izy raha nabavisika lilira faralahy miarabanao raha matoa minisitra tonga sondray ianao eto mangataka vavaka manokana ho an'ny Malagasy raha sitrakitsika amin'izao fandorova siklona zao maka sitraka tena hivavaka manokana mihitsy tsika rehefa vavaka asiana vavaka tsika hoe mavavaka ho an'ny firenena foana fa mbola asitsika vavaka manokana mihitsy ho an'ny siklona sy ny trabona androany satria na dia eto amintsika eto ary dia misy manana havana trabona dia eto amintsika moa ny misy ny sosialy. Halleloia. Eto amin'ny fandarina andramoka izao indray dia misy ny sosialy rehefa misy ny tradoza trabona dia tsy maintsy misy ny fiarahana vokava mahatratra. Halleloia. Isoratsika an' Jesosy izany rehetrarehetra izany. Ao izy soameva tena Jesosy malala tompon'ny sabata fa vita soamantsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy. Tonga eto isika mianakavy. Alleloia. Amen. Tsara ianao Jesosy malala. Alleloia. Ahoana indray izy Télé Berthelot. Très bonne journée aujourd'hui. Le travail et la journée se sont bien passés. Merci Jésus d'être toujours là. Et merci à toi aussi pour ce beau témoignage. Thierry Berthelot.
dia ahoana indray ozy izy erikaraka alleloia dia raiko jesosy a fa mbola nomeny tombon'andro a salama tsara sady feno hery ny atrehana ny tontolo andro a sady ny lamina avokoa izay natao rehetra no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra ka mbola tafody tatrano a zay efa mianaka amen halleloia aty aminay aty a misy fotoana tsy dia misy fampandrenesana hoe isika fa amin'ny alina tonga dia mifofofo be tampoka zany ny rivotra tsisy iomanana aty koa moa tsisy hoe atao eny ambony tafo ny gony fa dia isaorana an'Andriamanitra nefa ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa dia ny atsika any Madagasikara dia tena hoe ny firenena mihitsy tena sady le izy le tafo le tôle sy ny sisa dia mora lasa kely ny rivotra fa tena asitsika vavaka manokana mihitsy rehefa avy eo ka satria tsika sady marefo ohatry ny voaingana kely nisy an'le cyclone be iny a dia tsy mbola tapa-bolana ve raha van'izay nisy an'le cyclone farany teo ohatry niakatra be ny rano trano menjera sy ny sisa dia mitonga sady indray ty faharoa dia tena mila vavaka fa mila an' Jesosy Madagasikara hoy ranabavy Berta hoe misaotra an'Andriamanitra any amenakafo fa anniversaire ny zafiko malalako tandroany ary salama tsara any amenakafo ny lamina tontolo androany ho an'Andriamanitra rery voninahitra ndao mba irahaba zafikelyn'ny ranabavy Berta asika Sheila moa ny anaran'izy iray azy diso a Sheila dia irahaba ndao irahary soazy tsika fa anniversaire ny androany dia mino fa tsy afatarika anao raha mba hanoratra teny mamikely fehezanteny roa na telo eo anao a hanoratra teny mandranabavintsika amin'le zafikelyntsika Sheila zafikelyn'ny ranabavy Berta isika halleloia omely sobe anjara hoe misaotra ny Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany fa ny lamina tsara ny tontolo androany feno fiarovana vita tsara ny asako amen halleloia anao izy ranabavy Miria dia raha Jesosy fa nahita cours du soir dia ny ato ampiasana no miantoka ny collage sady nahazo trottinette électrique androany a entiko mandeha amin'ilay cours de langue fa aty aminay manko a tsy misy bus intsony rehefa hariva ny andro dia raiko Jesosy fa saika tsy hanao an'ilay cours satria tsisy bus dia zao andefa nahazo ny fitaterana kely io dia afaka mandeha ihany halleloia fitahiana rososina be zany a tsara Jesosy halleloia mahafinaritra be zany dia mirary soanao sy ny trottinette électrique anaova kasika halleloia hoy ny rantany mahasalina voninahitra ny ho an'ilay zanak'Andriamanitra halleloia zanak'ondrin'Andriamanitra halleloia ahoana izy ranabavy dia raiko Jesosy fa vita soamantsara ny tontolo andronay nihinana ny sakafo zaza ary narovana tamin'ilay rehetra tsara Jesosy halleloia hoy ry ranabavy Rosemine voninahitra n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy tamin'ny fitantanany iny le tontolo andro amen hoanareo izy artiste radio Madagasikara alleloia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa androany tena hoe enjikenzika be ny zavatra nataoko zavatra maromaro misy programa niova tampoka mihitsy aza tena natsiaro vizana kely noho ny zavatra natao io dia tara be vao tonga tany am-piasana fa tena alleloia be fa mbola vita talohan'ny fotoana indray aza ny asa tsy nirotoroto mihitsy zany asa dia rehefa nody nanao course indray dia nahita vola tamin'ny tany tao amin'ilay magasin halleloia dia raha Jesosy ny farina tamin'ny hafaliana ny journée sady vita daholo ny tokony natao faliko fa mbola tafahoana soamantsara amin'ny faty aman-janako eto an-trano indray voninahitro n'Andriamanitra rery ihany halleloia amen narabaina ianao tsara be kosa zany hoe raha norosorika voninahitro n'Andriamanitra voninahitra ho antsika rehetra manamozy raha norosorika zany amen voninahitra ho antsika rehetra fa namasina Madagasikara mamy arafety tsara le fehezanteninareo re tsy mazava zafady voninahitro n'Andriamanitra ho an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra halleloia dia alobenja tonga so ihany koa ary koa tiana raiko tarzaka hoe misaotra Jesosy ny tenako noho ny fahasoavana sy ny fitahina rehetra ary fahasalamana sambatra omeny anay mianakavy kely halleloia voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery halleloia amen tsara Jesosy halleloia Angodirina Rodriguez halleloia misaotra an' Jesosy fa dia tsara ny fitondrana sy ny fitantanany aty zao efa miasa be daholo ny mpiasa manomana ny zavarehetra sy ny sakafo atao amin'ny Ramadan za mbola tsy dia misy asa be satria fa mbola milamina tsara
dia isaorako an' Jesosy mandrakariva ny fanavahany. Alleloia. Maravia moa ny ramadan. Za zany rehefa misy an'io ramadan anareo any amin'ny tany arabo hoe dia efa mifarana io ramadan itsika efa ohatra manao préparation na Pasika moa dia ohatry vao manao le ramadan fotsiny dia tsy le ramadan mafaly fa le Pasika ny Jehova manakaiky ao ambadimbadika ao dia tena mahafinaritra. Mba hahasoa anareo rehetra any amin'ny tany arabo izay atrika ny asa mafimafy rehefa ramadan ohatran'izao fa efa isan-taona moa izy io fa hatrehana foana Andriamanitra koa tsy mbola miala aminareo izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Alleloia. Hoy ranabavy Lina mbola miteny hoe bon anniversaire anniversaire ny zafikeliny ranabavy Berty izy hoy ranorisoavy mivavaka foana firenenantsika ato vavaka fimenina Jesosy ary vahoaka mala Madagasikara indrindra izy anarovany tamatavy toerana. Alleluia. Tahin Jesosy. Firaritso daholo. Ary teto kosa dia niteny azasikapaty hoe misaotra Jehovandriamanitra tonga eto daholo indray izay miaraka aminay any no teninao. Misaotra anao ny tantana ny tontolo andronay. Alleluia. Amen. Alleluia. Zay no vita. Zay no ely. Alleluia. Misaotra andreo ny Jorovavimbelona. Andao antsika hiditra amin'ny toroteny avy hatrany fa efa lasalasa kely ny fotoanantsika. To dia ampandrotsika avy hatrany ny ranabavitsika ely ana miaro ny aina hiditra hitondratsika aina miaro ny aina hitondratsika anatin'ny toroteny. Aina anao ny fitenenana. Mankasitraka pasterana ny fitenenana dia fetanan Jesosy ny eo aminao sy ny ankonanao dia manao fetanan Jesosy Kristy koa amintsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao alina ny vavaka fianbenana izao. Dia hamaky tenin'Andriamanitra isika dia ny tenin'Andriamanitra ho vakintsika ao amin'ny Samuela 2:7. Samuela 2:7 Samuela 2 azafady 2:7. Fa mialohan'ny hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra aloha dia anontany zavatra kely aminao. Ny angalantsika fampirisana androany dia ny tantaran'i Mefiboseta. Mety efa fantatrao izany mety mbola misy tsy mahafantatra, maro ny mahafantatra moa. Antanyanao kely za hoe Mefiboseta aloha dia zanaky Jonatana. Fantatrao fa ny anarana anankiray niantsoana ny Mefiboseta ihany koa ato anatin'ity baiboly ity. Raha samy mandindinika an'izany tsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra aloha za dia afaka mamaly ihany koa nareo raha ohatra ka fantatrareo ny anarana anankiray koa niantsoana ny Mefiboseta. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra Samuela 2:7 dia ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Davida, mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba hasiako soa noho ny amin'ny Jonatana? Ary nisy mpanompon'ny fianakavian'ny Saoly Ziba no anarany. Ary nantsoina kany amin'ny Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy, ianao moa ny Ziba? Ary hoy izy, izao mpanomponao no izy. Ary hoy ny mpanjaka, mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba hasiako soa araka ny fanaon'Andriamanitra? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, mbola misy zanakalahin'i Jonatana iray ihany ao, nefa malemy tongotra izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, aiza nefa izy? Dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-trano Makira zanaky Amiela ao Lodibara. Ary Davida mpanjaka naniraka Akazy tao an-trano Makira zanaky Amiela tao Lodibara. Halleluia. Iarahantsika mahita eto ry havana fa i Mefiboseta dia zanakalahin'i Jonatana. Ny anarana anankiray afaka hitsotsika ny Mefiboseta ihany koa dia hitantsika amin'ny tantara voalohany 9:24 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny zanakalahin'i Jonatana dia Meribala ary Meribala niteraka ny Mika. Alleluia. Izany hoe Meribala ihany ny Mefiboseta. Inona moa ry havana ny antony nangalako an'ireo tanarana anankiroa reto androany? Jerevantsika hoe samy misy ny Meribala, misy ny Mefiboseta. Satria tiako angalana fampaherezana ho antsika tsirairay avy ity tantaran'ny Mefiboseta ity. Rehefa nandinika ry havana, rehefa nanao recherche kely dia azo fitinina ny dikany hoe Meribala. Meribala izany dia tahaka ny hoe avy amin'Andriamanitra.
Ilay bala aloha izany fatao anatin'ny baiboly dia midika hoe Andriamanitra. Fa rehefa taty aoriana ilay bala dia lasa fanompoan-tsampy, lasa anaran'Andriamanitra ny Andriamanitra ny hafa firenena, lasa fanompoan-tsampy. Fa tamin'ny fotoan'androny izany hoe bala izany taloha dia midika fotsiny hoe Andriamanitra na hoe Dieu amin'ny teny frantsay. Izany hoe Meribala ity anaran'ny zanakalahin'i Jonatana taloha, anarana voalohany izany hoe mpandova avy amin'Andriamanitra, anarana tsara. Fa taty aoriana ry havana dia lasa Mefiboseta ny anarany. Ilay Mefiboseta ity ry havana dia midika azo ataontsika hoe mifanohitra amin'ilay Meribala, lasa henatra, lasa anarana ohatran'ny hoe mitafy henatra, mizara henatra, lasa mifanohitra izy ireo. Fa nanina niova ny anarany satria tamin'ny voalohany Mefiboseta Meribala izany mbola zanaky ny mpandova satria zanaky ny mpanjaka, zafikeliny mpanjaka Saoly, zanaky Jonatana. Fa rehefa maty Jonatana sy Saoly mpanjaka ry havana dia lasa Mefiboseta ny anarany satria tantara Mefiboseta ity dia rehefa nentina nitsoaka izy dia teny am-pitsoahana teny dia nianjera dia lasa malemy tongotra. Dia lasa Mefiboseta ny anarany, lasa nipetraka tany Lodibara izy. Lasa nitafy henatra, lasa ohatran'ny hoe lasa nampalahelo kely. Ny tiako hampitaina amintsika androany ry havana dia izao. Izaho sy ianao reto dia efa nanan'Andriamanitra planina ny fiainantsika sy ianao. Vao teraka isika dia efa nanana an'Andriamanitra ho avy mamiratra, izany hoe mpandova an'Andriamanitra. Fa ny olana dia rehefa teto amin'ity izao tontolo izao ity tsika dia natopatopa ny fiainana teny dia lasa Mefiboseta tsy fidiny, ataoko hoe tsy fidiny aloha izany tsika satria mety tao anatin'ny fianakaviana nanomby sampy ianao dia lasa nanaraka ho azy ny dia. Lasa nanana naman-dratsy ianao dia lasa nanota tsy fidiny, ataoko hoe tsy fidiny. Satria teto Mefiboseta ry havana dia nentina nitsoaka ka nianjera tsy fidiny izy dia lasa vony tongony. Ampaheranao za androany hoe mety izaho sy ianao io ilay Mefiboseta amin'izao fotoana izao. Teto amin'ity izao tontolo izao ity dia nanota dia vokatry ny fahotana dia mety lasa narary, mety lasa nitondra kilema ara-baky teny mihitsy arany. Mety any an-trano maizina mihitsy ary ianao io amin'izao fotoana izao noho ny fahotana izay nataonao. Mety lasa momba mihitsy ary ianao noho ny fahotana izay nataonao tany aloha tany. Mety afalatsaka lala anatin'ny fahantrana ianao noho ny zavatra ratsy nataonao. Eny fa anatin'ny zavatra ratsy ary fa mety noho ny lova avy amin'ny fianakaviana, mety mahantra tolo ny fianakaviana dia lasa mahantra ihany koa ianao taty aoriana. Fa ny vaovao mafana lazaiko anao androany ry havana dia izao. Miantso anao Andriamanitra androany. Ozy ny tena Andriamanitra teo hoe ary Davida mpanjaka nirakahaka azy tao an-tranony Makira zanaky Amiela tao Lodibara. Haleloia. Androany dia mety efa amiko sy aminao ny antsin'Andriamanitra. Mandondona ambaravarana Jesosy androany hoe alay voaty aina. Haleloia. Miantso anao izy androany. Ninona toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao? Teto Mefiboseta dia tao Lodibara no nalaina, izany hoe Lodibara izany ry havana dia midika famainana, midika ohatran'ny hoe toerana tsy misy an'Andriamanitra, toerana tsy misy fanantenana intsony, toerana miafina, toerana ho an'ireo izay olona tena hoe efa reraka, efa tsy misy azo antenaina intsony. Androany Andriamanitra dia miantso anao amin'ny toerana izay misy anao io, miantso anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ity izao tontolo izao ity nge ry havana dia tahaka ny toerana maina, tsy misy tenin'Andriamanitra e. Raha variana eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao dia tena tsy mahita an'izany, tsy mahay ny tenin'Andriamanitra intsony fa ianao mihitsy ny mila manantona, ianao mihitsy ny mila mangetaheta. Fa izao androany Jesosy dia miantso anao izy ao Lodibara. Ao Lodibara ny toerana misy anao amin'izao. Mety ianao ilay olona tsisy fanantenana intsony, mety ozy ianao hoe aiza intsony ny ahafahako amin'ity olako ity, aiza intsony ny ahafahako amin'ity trosako ity, aiza intsony ny mety hampiarina ny fiainako, iza intsony ny anafaka amin'ity fangejana mahazo aty. Izaho indray dia tsy afaka nitoaka izany intsony aho, izaho indray dia tsy afaka ato amin'ity fonja ity izany intsony aho, fa efa ato ny toerana misy aho. Tsy ary havana, miantso anao Jesosy androany. Raha manaiky ianao, raha manantona ianao, raha manaiky handroso ianao, dia toizantsika ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny 9:1 hoe ary noho ny tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly dia nenkohaka sy nitsaoka azy izy
Ary ho tavita Mefibosety dia hoy izy ity ny mpanomponao. Ary ho tavita taminy aza matahotra fa asiako soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao. Haleloia. Izao ry havana, raha ho avy ianao amin'ny antsin'Andriamanitra aminao dia miteny aminao izy hoe noho Jesosy izay maty ambony hazo fijaliana, noho ny rahan'i Jesosy izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana na hamonjenanao io dia ho areniko ny fiainanao. Haleloia. Ho asiako soa ianao. Tsy hijery ny faharatsianao, tsy hijery ny kilemanao, tsy hijery ny fahotanao za, tsy hijery ny ratsy vitanao za. Fa noho Jesosy hoy Andriamanitra dia ho avotako ianao. Noho Jesosy dia hamindrako fo ianao. Haleloia. Raha manaiky ianao ry havana androany hankohaka, raha manaiky ianao handohalika, raha manaiky ianao hanolotra ny fonao, eto ilay endrika ny hankohaka sy ny tsoaka dia tena hoe endrika hoe fanolorantsika tena ho an'i Jesosy, tena manetry tena, fanetrentsika tena eo anatrehan'Andriamanitra, manolotra ny amintsika amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra ny manarina ny fiainanao io. Haleloia. Dia androany ry havana, aza tara amin'izany antsin'Andriamanitra izany. Fa mbola tsy tonga Jesosy amin'izao iray tenenantsika izao dia mbola afaka miova ianao na inona faharatsianao sy ny kilemanao dia afaka mandray anao Jesosy. Ary ny zavatra anankiray koa dia hoe ato amin'ity ten'Andriamanitra ity rehefa toizantsika ny amin'ny andininy 12 any dia azafady 17 manao hoe ary Mefibosety nonina tany Jerosalema fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no nihinanany manjakariva ary nalemy ny tongony roa. Haleloia. Namoa ny famparezana teneniko anao androany hoe ataovy ampy anao ry havana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy ampy anao, ataovy ampy antsika ny fisian'i Jesosy amin'ny fiainantsika na inona mbola toerana izay misy anao amin'izao. Ozy ianao hoe raha manantona an'i Jesosy avy dia tonga dia hanan-karena, raha manantona an'i Jesosy avy dia tonga dia ho afaka ity zavatra manjoa ity. Ny amparezako anao dia izao hoe raha manantona an'i Jesosy ianao tsy fantatro izay ho ataon'i Jesosy aminao, tsy fantatro izay fomba nafahan'ny olanao io, fa ny zavatra fantatro ry havana dia misy ny zavatra rehetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy ampy anao fotsiny na mbola kilemaina renao, na mbola misy trosa renao, na mbola voafatotra renao amin'izao fa rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia azo antoka no avinao, azo antoka ny fiainanao. Ary tsy ny fiainanao eto amin'ity tany ity ihany no azo antoka fa ilay fiainana mandrakizay izay fanomanin'i Jesosy. Aleloia. Dia mahereza antsika rehetra ry havana aza tara amin'ny antsin'Andriamanitra aminao androany fa miantso anao izy androany dia andaontsika anao tahaka Mefibosety hiala amin'ilay toerana lodibara izay toerana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa hanantona an'Andriamanitra dia hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra dia tsy hijerin'izay kilemantsika intsony fa hitoetra foana mandrakariva eo amin'ny fanatrehany. Amen. Dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra tahian Jesosy daholo. Aleloia. Mankasitraka ianao ranavavy-aina tao anatin'izany ten'Andriamanitra izay nentinao mahafinaritra be sady mampahery be. Dia Jesosy any amaly fidianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Sotratsika rehetra koa mankasitraka sy mampahery azy ireo fa dia mampahery azy ireo foana ny fampaherezana izay ataonareo ka dia mankasitraka anareo ihany koa. Resaka momba ny Mefibosety tokoa tsika androany. Samira 2:7 nisy no ataon'i Davida tamin'ny Mefibosety. Mefibosety moa tsy ho vakiako lavabe tsonga mba ilay tenin'Andriamanitra fa zanakalahany Jonatana. Ianao efa vakiaka any ilay teny amin'ny Jesosy manao hoe ary Davida mbola misy sisa ihany va nitaminga ny Saoly mba asiako soa noho ny amin'ny Jonatana. Aleloia. Fantatsika moa fa Davida sy Jonatana dia tena nifankatia be mihitsy. Ary rehefa nifankatia be mihitsy ny Davida sy Jonatana dia ny zavatra tsaroany Davida voalohany
anisan'ny voalohany rehefa tonga mpanjaka izy tena tsiaro any Jonathan izy. Jonathan le teny tamin'ny Davida hoe za mino fa ianao tokoa ny anjaka amin'ny Israely. Azonao ny fanjakany dada. Jonathan tsy niteny hoe za mino fa za Jonathan tokony anjaka aorianan'ny Saoly. Fa mbola velona Jonathan ry havana dia fa takany natolony, takany efa nafoiny ho an'ny Davida ny fanjakana. Tena nitsodrano an'i Davida mihitsy Jonathan hoe za izy tena mino fa ianao no anjaka amin'ny Israely. Alleloia. Dia tadidin'i Davida izany zavatra izany. Rehefa tadidin'i Davida izany dia lasa Davida nanontany ny Ziba, nanontany any mpanompo ny fianakavian'i Saoly, Ziba ny anarany hoe mbola misy ve ozy izy sisa mitaminga an'i Saoly mba asiako soa araka ny fanaon'Andriamanitra. Io fanaon'i Davida dia fanaon'Andriamanitra io. Alleluia. Io fanaon'i Davida io dia fanaon'Andriamanitra io. Zao ry havana malala, raha tianao taranako io, raha tianao ny ankonanao dia averiko foana mivavaha ianao. Aza hoe mivavaka ianao ho an'ny ankonanao, izany dia tondra mivavaka ny ankonako. Fa ny tsara ataonao raha tianao ny ankonanao dia mivavaha ianao. Manaova izay mety ao anatrehan'Andriamanitra. Fa noho ny aminao ao aorianao dia ho tsarovan'Andriamanitra ireo taranaka. Alleluia. Zany ianao mivavaka io zany sady ho soa anao io, no soa ny taranaka ao ihany koa. Alleluia. Alleluia. Za zao ny hanompoka an'Andriamanitra dia mino fa any ariana any raha mbola tsy tonga Jesosy tsy mba misy amin'ireo taranaka ireo mihitsy ohatratra ny fahasahiranana izany. Alleluia. Satria mino fa raha hijoro hatramin'ny farany dia mba tadidin'Andriamanitra ny zavatra izay mba asan'Andriamanitra kely nataoko, mba fanoratena kely sy ny fiarahako kely amin'Andriamanitra, mety mino fa ho hitan'Andriamanitra ny ho tsarovany. Dia nataon'i Davida nitady misy taminga an'i Saoly ve? Dia hoy le Ziba izay mpanompo, mbola misy zanakalahin'i Jonathan iray ihany ao nefa malemy tongotra izy. Inona zany ny hevitra izany araka ny tenin'izany rena teo? Satria misy any fa manana kilema izy. Alleluia. Misy an'ireny fikambanan'olona sembany ireny no fikambanana dia anisan'ny divan-jareo mafy mihitsy hoe aza tsonana izany zao izy zay mana hoe kilemaina. Tsy tian-dry zareo ireo mihitsy atsoina hoe kilemaina zany. Satria izy tsika rehetra hoe samy mana kilema fa zay atovy hoe sembany. Alleluia. Mba miresaky ianareo ireny olona misy fahasembanana ireny any Madagasikara fa tsy manaiky atsoina hoe nareo kilemaina zany izy. Satria izy hoe kilemaina daholo tsika rehetra, izy tsika rehetra mana kilema daholo izy fa zay atsovy hoe sembany, manana fahasembana. Dia ohatra marina tokoa zany satria izy moa tsy mba mana kilema. Ny kilemantsika nge tsy le hoe marary tongotra na marary tanana ihany fa ny kilemantsika koa io tsika tia mandainga io kilema zany, io tsika tia mania sy io kilema zany, io tsika mora maratra sy mora maloto fo mitana lolo-po aman'olo io kilema zany, kilema daholo nge zany. Fa zao ny zavatra teneniko anao, na dia mana kilema azy ianao, mbola mitady anao Davida androany, mbola mitady anao Jehovah-Andriamanitra androany, aiza izay. Alleluia. Molona mana kilema nge eny fa tedaviko izy Andriamanitra. Aiza i Mefiboseta. Mahafinaritra be nanazavany rena teo ny momba ny Mefiboseta. Marina tokoa fa Meribala dia anarany Mefiboseta tamin'ny voalohany. Maromaro mantsy miovaova anarana atao anaty Baiboly ato. Abrahama lasa Abrahama, ry Daniela Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia fantatritsika tsara ny anarany fa raha vakiako aminao.
i Daniela de Anania de Misaela sy Azaria. Zany ny anarany Daniela, Sadraka, Mesaka sy Abednego. Fa aveo le izy novaina ny anarany zareo. Dia eto koa de niova teny ampandehanana teny ny anarany Mefiboseta. Meribala, zany hoe Andriamanitra no mpiaro. Zany ny dikan'izany hoe Meribala. Anarana tsara nge zany. Fa rehefa niongana ny dadabeany maty ny dadabeany sy ny rainy de tena nitotongana ny fiainany Meribala rehefa namalala. Nitotongana de lasa izy ny anarany, lasa Mefiboseta. Anarana mitafienatra zany. Anaran'olona manana kilemy zany. Aleluia. Anarana fitafiana enatra, izany hoe Mefiboseta. Azo atao Mefiboseta anarany zany koa rehefa teraka. Fa anarana hitafiana enatra zany hoe Mefiboseta zany. Anarana tena feno kilema ao anatin'izany hoe Mefiboseta zany. Nitotongana ny fiainany. Tsy teo amin'ny toeram-boninahitra intsony, tao an-dafy zany ny aina taloha. Fa nitotongana ny fiainany. Satria nahoana? Maty ny rainy, maty ny dadabeany. Ny zava-mahafinaritra de zao. Soa ihany fa naka ny fanjakana de olona ohatran'ny Davida rehefa namalala. Olon'Andriamanitra, olona matahotra an'Andriamanitra, olona manana fo araka an'Andriamanitra. Zany anisan'ny tena tombony tamin'ny fiainany ty Mefiboseta ty. Fa raisinao nge hoe Filistina na olona hafa mihitsy nahazo ny fanjakan'ny Israely tamin'izany. Fa soa ihany fa tonga teo am-pelatanana lehilahy mahafinaritra ary lehilahy be fitiavana. De ny zavatra nataony no tetiavina. Aiza ianao androany, mitodika aminao io androany. Mety nitotongana ny fiainanao. Mety nitotongana ny fiarim-piainanao. Mety nitotongana ny ara-panananao. Mety efa tena mitafienatra mihitsy ianao amin'izao fotoana zao. Mety efa tena mahamenatra mihitsy na de misy prezante hoe miaraka aminao sy namanao azy amin'izao fotoana zao. Fa za manana vaovao mafaly tenenanao, mitady anao Davida. Mitady anao Andriamanitra. Aleluia. Ary manana tanjony. Tsy hoe ianao mila mandeha, tsy hoe aizy Mefiboseta, tena any izy fa tena lasa malemy mantsy izy. Da sevo mitsabo tena izy da sevo mivenety. Tsy zany. Tongava eto miaraka amin'ny kilemanao. Tongava eto miaraka amin'ny fahalemenao rehefa namalala. Jehovah'Andriamanitra rehefa miantso atsika, tsy miantso atsika hoe hiova olona tsara voatsony. Fa isika tonga miaraka amin'ny fahalototsika, isika tonga miaraka amin'ny fahalementsika, isika tonga miaraka amin'ny kilemantsika. Zany ny antson'Andriamanitra anao androany. Zany hoe sao de sao andao ianao hiaraka amiko. Atsoa izy. Aleluia. De natsoina izy, nitediavina izy. Aiza ny ahitana azy? Any Lôdebar. Mbola tantara koa zany Lôdebar zany. Ndika zany Lôdebar zany de hoe foana, maina, karakaina, tsisy ninninina. Lôdebar zany amin'ny teny frantsay hoe rien. Foana. Tanao fa tena nitotongana. Mbola any amin'ny tany karakaina zany amin'ny tsisy ninninina zany amin'ny foana ihany koa. Any izy no tediavina. Fa tsy maninona. Aleluia. Aiza ny toerana misy anao androany. Fa ho tediaviny Davida mpanjaka ianao. Ho tediavin'Andriamanitra ianao rehefa namalala. Ho ampanalaina ianao. Aleluia. De zao. Rehefa tonga teo amin'ny Davida amin'izay Mefiboseta. Zanaky Jonatana. Andiny fahinintsika zao. Zanaky Jonatana. Zanaky Saoly. De nekoaka sy nitsoaka azy izy. Alo Davida. Mefiboseta. De hoy izy. Ity ny mpanomponao. Alo Davida taminy. Aza matahotra fa ho asiko soa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao. Ary apodiko anao ny tany rehetra zay any Saoly rainao. Ary ianao hinana eo amin'ny tatabatro mandrakariva. Ry havana. Tena zany ny atao fahasoavana. Ianao avaiza? Aiza ianao no nalaina? Any amin'ny tany foana, any amin'ny tsisy ninninina, miainga zéro. Any amin'ny tena zéro boribory ianao miainga. Any ianao ny atsona.
de oentina izy ianao oentinao an-dapy ianao ary tsy hoe andalo 2 minitra sy 2 minitra ao anaty lampy ianao de rehefa mandeha fa omena toeranao an-dapy ianao aiza ozy izy ianao eo amin'ny latabatra mandraikariva halleloia lasa mipetraka ao an-dapy lasa misakafo amin'ny latabatry ny mpanjaka halleloia ary amboliny zany rehetra zany maferina aminy daholo ny tany satria mantsy izy a rehefa natonga anazy tonga tany aloha debara tsisy nininona tsony ny fiainany de satria zao foana niala daholo ny jatra teo am-pelantanana tsy nisy nininona vadiko boribory tsy nanana nininona afa-boninahitra nitavienatra tsisy nininona foana maina tany karakaina tsisy ninona misy fotoantsika mandalo an'izany toerana zany misy fotoantsika mandalo an'izany zavatra mitranga izany fa vaovao mafaly ny teneniko anao androany sady miantso anao mpanjaka no tianao hiary hipetraka aminy tianao hiary hisakafo aminy ary averina aminao zay rehetra nananao taloha de tonga eto ianao androany mety very fananana mety nisy zavatra very teo aminao mety nisy zavatra tsy hita teo am-pelantananao ry havana malala miantso anao mpanjaka androany miantso anao davida mpanjaka androany aiza ianao fa ho alaina aiza ianao fa ho tediavina ianao androany halleloia de nekoaka izy andiny favalo anisany mahafinaritra anahy mihitsy ty tenin'ny Mefiboseta ty andiny favalo de nekoaka izy kanao hoe zinona moa mpanomponao zay toy ny alika maty no mba jerenao ny fanoarana zany hoe alika maty zany tena tsisy ilana azy satria ny alika na de maty aza tsy azo hoanina satria biby maloto ohatra ny kisoa ihany ny kisoa maty sy ny alika maty zany ao amin'ny baiboly a tsisy ilana azy tsony tsisy ninona mihitsy ny alika raha velona mbola mivovo miambina ny kisoa moa de tena tsy hitako zay ilana azy zany mahatonga antsika tsy mihina kisoa halleloia matsipihany ny teny aloha halleloia de nekoaka izy ka hoe zinona moa mpanomponao zay toy ny alika maty no mba hajerenao hitanareo rehefa misy manontany anareo hoe inona atao hoe fahasoavana raha misy manome anareo hoe ameo a ny définition amin'ny fahasoavana de meo azy hoe ny atao hoe fahasoavana de vakio Samuela 2:7 hoe a andiny fafito sy fahavalo zay raha oha zany ianao asena mamelabela raha asena misy manontany hoe inona kay aminao ny dika zany hoe fahasoavana de tena hoe voainy sokafo ny baibolinao azafady Samuela 2:7 andiny fafito de andiny fahavalo zany efa tsy nisy nahatenaina tsony aminao hoe efa tsisy ninona tsony aminao nefa ka enao misy mijery halleloia zany ake fahasoavana zavatra efa tsy tokony anao tsy tokony omenanao tsy mendrika anao fa zao alaina ianao a de apetraka ao an-dapy ianao a de misakafo amin'ny latabatry ny mpanjaka ianao a de averina aminao zay anao rehetrasina laino nefa ianao amin'io manan-kile mange ianao ianao amin'io kile maina ianao amin'io olona marefo olona manembo olona petipetina zany ny atao hoe fahasoavana halleloia mba raha misy aminareo afaka manoratra mba tiako misy hoe fahasoavana egalina hoe Samuela 2:7 andiny fafito sy fahavalo zany ny atao hoe fahasoavana ho anao zay tsy mahalala tsara Jehova ry havana ary fotoana tena mamy teo amin'ny fiainany ty hoe ianao anatin'le tena efa tsisy mahalala tsony zany Mefiboseta zany ngira rehefa tsisy ndrarahany zany tsony taranaka mpanjaka ary zany natonga azy tany aloha debara mihitsy izy mipetraka any tsisy matadity any tsisy ino koa ianao zao hoe taranaka mpanjaka fa mifangaro amin'ny ambany tanàna rehetrarehetra any ianao halleloia mara zany erika tsisy mirarahany zany tsisy tsony zany hoe ainareo moa nefa teny hoe andrina lany arena ny andrina lany arena de na de fa tsy efa ny aloha debara izy de ny avy ataony zay mantsy taranak'ry anina reny zay ry mpanjaka vavy ihany zay de zay mantsy anina fa efa lany arena efa mitoro amin'ny any ambany tanàna efa tsisy mirarahany zany tsony na taranaka mpanjaka ianao na izy na andrinan'izy ianao na andrinan'izy tsisy mirarahany zany tsony efa ny aloha debara aloha ianao zao halleloia fa zao ny fahasoavana
dia ho tediavina ianao efa tsinitsinina io ianao efa Mefiboseta kely io fa mitafenatra efa tsisy ninina natenainao tsony efa tsisy ninina mba nofinofisinao zany tsony misy olona tonga eto androany na manonofy ary tsy sahan'izany olona zany atao tsony ianao le tsy sahy manonofy tsony zany hoe zany ve dia ho tanteraka za miteny anao androany ho tonga aminao ane zany fahasoavana zany ho tonga aminao ane izany fahasoavana zany za misaotra betsaka ny Marina Tiana, Suzel, Andrina Suzel sy nareo izay manao traduction amin'ny teny frantsay fa manampy be an'ny olona vahiny tonga eto amintsika ireny na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay misaotra era-poelatsaina tsy sosy hamaly fitianareo ianareo commenté sy manoratra famitinana sy manoratra verset tean'Andriamanitra na amin'ny teny gasy frantsay na anglisy gasy vazaha sy japonais isaorana anareo zany alleluia mbola misy ary ny allemand alleluia eo rahalahy Jonathan ranabavy Miriam rahalahy Toljo izy aby ny any Allemagne alleluia eo ry amore izy moa mampianay ranabavy zany ny fiantsony ranabavy ny anamainy Jesosy ny valiny amore ka raha mba misy amin'ny teny anglais teny italiana koa dia asio commentaire amin'ny teny italiana ry amore alleluia man'Andriamanitra ny voninahitra dia rekoa ankizy ka nanao hoe zinona moa za izay mpanomponao izay toy ny alika maty no mba hajerenao aza matahotra anao fa misy mahaso mijery anao misy mahaso mijery anao ary zao Davida tena nyteny manao hoe hiaraka ihinana amin'ny latabatro manakariva zany hoe raha mbola mpanjaka koa Davida raha mbola ao andapa koa Davida dia misakafo ao andapa i Mefiboseta alleluia amin'ny teny arabo hoe zokiama mahay teny arabo be alleluia mety afinaritra tokoa nge zany sao zany misy amin'ny teny arabo gaga ny olona mahita eny zany sany hoay alleluia eo zokiama zy teny arabo kely aloha na dia famitinana kely fotsiny ary alleluia zany hoe zao zany raha mbola Davida koa mpanjaka dia ao an-tranon'ny mpanjaka Mefiboseta raha mbola mihinana koa mpanjaka dia mihinana Mefiboseta matory ao andapa mpanjaka dia matory ao andapa Mefiboseta alleluia nisy fotoana matsy tamin'ny tantara io any amin'ny Samuela faharoa toko 4 eva kitsika lasa indray Davida nitsoaka fa nalainy Absaloma zanany ny fanjakana dia zary nataon'io zanan'io voalohany nivadiky Ziba dia zezika ty tantara ty fa intéressant be ty tantara Samuela faharoa indray toko 4 ao Samuela faharoa toko 4 indray miteny zokiama fa tsy mahay manoratra teny arabo ny tinytenenina tsy manino zany zokiama nge Samuela faharoa toko 4 nisy loza nizara indray nahazo amin'ny Mefiboseta amin'ny anaran'i Jesosy ary raha voanilana kely avy teny atapony tendrombohitra Davida indro Ziba mpanompo Mefiboseta nitsena azy ka nitondra biriky 2 voaisy lasely sady nampitondray mofo 300 sy voaloboka maina 100 sapao sy voankazo masaka favahatra 100 ary divay iray tavoara ary io mpanjaka tamin'ny Ziba averiko so tsy azonay ty tantara ty ary noho ny voanilana kely avy any atapony tendrombohitra Davida indro Ziba mpanompo Mefiboseta nitsena azy mitondra biriky 2 voaisy lasely sady nampitondray mofo 300 sy voaloboka maina 100 sapao ary voankazo masaka favahatra 100 ary divay iray tavoara ary io mpanjaka tamin'ny Ziba ahoana ny hevitra ao amin'ireny dia hoy Ziba ny biriky dia ho tangenany hoan'ny ankonan'ny mpanjaka hitangenany ary ny mofo sy ny voankazo masaka favahatra dia hoan'ny zatovo ary divay hosotrony izay reraka any anefitra dia io mpanjaka aiza ny zanaka lahy ny tomponao ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka indro mitoetra ny Jerosalema izy fa hoy izy anio ny ampodian'ny taranak'Israely ny fanjakany ikaka dia io mpanjaka tamin'ny Ziba indro anao izay rehetra amin'ny Mefiboseta ary hoy Ziba tsaranitra ane ianao aoka azo teo masonao ary mpanjaka tompoko zao zany raha ny tantara zany ny tantara ny Ziba
teny vadika tamin'ny Davida i Mefiboseta. Tontolo izy Davida alô anao daholo indray ary ny fananany ray izany satria izy nivadika. Fa zao anefa ny tena marina. Ny tena marina amin'ny tantara io dia zao. Tonga iray ny fotoana niverina ho lasa mpanjaka indray Davida. Samuela faharoa 7:10 indray zao vakitsika 2:7 niverina zany Davida, ny soramandry amin'io dia ninodiny Davida indray lasa mpanjaka indray zany Davida. 2:7 vakitsika 2:5 Samuela faharoa 7:10 ary Mefiboseta zanak'alahy Saoly nidina hitsena mpanjaka ary tsy nanasa tongotra na namboatra volombava na nanasa lamba izy hatramin'ny andro ny alan'ny mpanjaka hatramin'ny andro natongavany somatsara. Tena nisaona zany, nisaona naneo fisaonana zany i Mefiboseta rehefa lasa Davida zany nalahelo mafy an'i Davida izy. Ary noho efa tonga hitsena mpanjaka ny avy an'i Jesosy dia mpanjaka taminy nahoana tsy mba nandeha niaraka taminy tena ry Mefiboseta. Marina ny fanontaniana Davida, zah nge namonjy anao raha tsy zah nge anao tsy ohatr'izao dia raniny anao tsy niaraka tamiko. Ary traiza ny fiarahanao amiko Davida? Dia Mefiboseta, hatreo an-databatra ihany ve? Hatreo amin'ny fiaraha-misakafo hatreo an-dapa ihany ve? Fa raha sendra miakatra any amin'ny 3 arivo raha sendra mandalo ady mafy taiza ianao tamin'io ranodona. Ary namaly Mefiboseta roa izy, ry mpanjaka tompoko, nofitahan'ny mpanompoka fa hoy izaho mpanomponao, anisany selebrika hitaingenako kakany mpanjaka fa nare mitongotra ny mpanomponao. Nefa noendrikendrehany tamin'ny mpanjaka tompoko aho izao mpanomponao, fa mpanjaka tompoko dia toy ilay anjelin'Andriamanitra ka ataovy izay sitraka ao. Fa raha ny taranaky ny raiko rehetra dia samy olona tokony ho faty teo anatrehan'ny mpanjaka tompoko, nefa ianao nampitoetra ho mpanomponao ho isan'izay mihinana amin'ny latabatra ao. Inona tsony no rariny ho ary inona mbola hitarainako amin'ny mpanjaka? Ary ho mpanjaka taminy nahoana ny lazainao indray ny rahanao? Nefa izaho efa nilaza hoe ianao sy Ziba no izanany tany. Ary io Mefiboseta tamin'ny mpanjaka, aoka dia ho azy avokoa izay izy rehetra fa ianao mpanjaka tompoka efa tonga somatsara no ao amin'ny tranonao indray. Inona ilay tantara? Ziba zany tsy nitondra ny Mefiboseta. Mefiboseta te handeha, fizy malemy tongotra mila bataina dia tsy netiny Ziba. Fa netiny Ziba naka 19 tany amin'ny Davida tsy nandeha izy. Fa lazainy fa androany niverina aminy ny fanjakana nampangainy teo anatrehan'i Davida i Mefiboseta. Lasa ratsy imazy be teo anatrehan'i Davida zany Mefiboseta. Mety misy olona eto androany, misy manaratsy any aman'olona ianao, tena imazy ratsy be misy nitonga any amin'ny patron anao na any amin'ny fianakavianao dia ataon'olona anankiray izay tsy voafatotra. Teo vao mipoitra marina fa Mefiboseta nge te handeha, fa Mefiboseta tsy afaka fa nalemy. Fa zao kosa nipoitra teny amin'ny Mefiboseta ny porofo mivaingana azo sapaitana fa nisaona izy nandrindra ny Davida tsy teo ary izay nitany Davida. Zany efa ozy Davida efa ozy izy Davida hoe raha ny tena marina tokony maty ianao, tokony vonoina. Ozy izy Mefiboseta, zany nge raha ny tena marina nge fa tokony maty efa ela. Tsy maninona na maty raha tsy maninona. Fa za kosa nisy namitaka akory hoe Davida mpanjaka. Fa za te handeha fa tsisy afaka nandeha. Hoy Davida tena diso zany tamin'ny fanapa-kevitra fa zao eto alaivindray fanananao any amin'ny Ziba. Dia zao avana mbaten'ity Mefiboseta ity. Hoy Mefiboseta hoe aoka ho azy avokoa izay rehetra izay fa ianao mpanjaka tompoko efa tonga somatsara ao amin'ny tranonao indray. Ny zava-dehibe tamin'ny Mefiboseta tsy ilay tany ry havana. Ny zava-dehibe tamin'ny Mefiboseta tsy ny tany, tsy ny harena, tsy ny tsinona fa ny mpanjaka tafody. Izy indray miaraka amin'ny mpanjaka. Ny mpanjaka no zava-dehibe indrindra tamin'ny Mefiboseta fa tsy ny harena, sy ny zavatra lasa ny Ziba, reny zavatra raha materialy reny. Fa ny tena zava-dehibe tamin'ny Mefiboseta dia mifatsiarovana fa io mpanjaka io namonjy azy. Ary efa niteny izy tao aloha tao inona indray moa mbola hitaraina koa izy ny soa rehetra efa nomenao anahy.
ka raha reny alao anazy ny tany sy ny rehetrarehetra mifananana fa ny zava-dehibe amiko ianao tafaverina ato an-dapa satria efa tafaverina ato an-dapa ianao za koa miditra ao an-dapa ianao mpanjaka za zanaky ny mpanjaka dia zay zava-dehibe amiko ny tena marina ngezabe ny fitiavany Mefiboseta ny Davida ry havana ary zao tsy nanenena ny Davida ny nitady azy tsy nanenena ny Davida ny nitady azy ny tena marina Andriamanitra naniraka ny Davida tembeno alaivy ty olona ity fa manana toe-pohatra anao io za androany mba te hiteny amintsika rehetrarehetra androany ny toe-potsika io ny hatafitantsika ry havana manana ianao toe-po eo anatrehan'Andriamanitra ny Mefiboseta tsy ny vola sy ny harena tsy zany ny zava-dehibe taminy fa mpanjaka tafaverinao an-dapa dia zany ny fiainantsika tao amin'ny fandarina andramoka izao araka mitsojantsika teo tsy ny misaotra tojo amin'ny commentaire amin'ny teny allemand halleluja God liebe dich God liebe dich halleluja God schätzt dich weil der Probleme hast halleluja tsara kosa zany vakiko ny teny anany tojo obol diny bigraden der Problem hast God schätzt dich God liebe dich ino mba tika ny tianao halleluja zao revana androany zany mahatonga nitodrazantsika teo satria ianao tsy nangataka vola na harena na neniny fahavalonao fa fahendrena sy fahalalana dia omeko anao fahendrena sy fahalalana ary omeko anao ihany koa ny vola sy harena sy ny voninahitra moa Jehovah mantsy any Solomona ny toe-pon'ny Mefiboseta dia zao tsy raha zay tany lasa ny ziba any halleluja ny tany lasa ny ziba zany ngeravana raha tsisy ilany zibany io raha miala ity izy fa ny Mefiboseta ny lehibe indrindra no nitakariny dia mpanjaka sy ny lapa halleluja zao ny teniko antsika ny fiainantsika sy ny fisainantsika to amin'ity fandarina andramoka izao ty dia zao tsika tsy miraha ny tany sy ny fananana sy ny zavatra lasa ny ziba any fa ny zava-dehibe amintsika ny mpanjaka tafaverina eo amintsika za mitenanao androany fa raha anaty olana ianao tsy vola ny vahaolanao tsy tanina trano ny vahaolanao tsy fiarakodia ny vahaolanao fa ny vahaolan'io fiainanao io dia ny fifandraisanao amin'ny mpanjaka tafaverina indray ianao miverina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra miverina aminao ny voninahitr'Andriamanitra verina tafinanao zany ny lohalarina zany ny antoky ny fiainantsika ry havana malala dia manaova tahaka Mefiboseta halleluja tenenina hoe tsy maninona zany fa ianao mpanjaka tonga ianao mpanjaka tomboko tonga somatsara ato an-trano zany ny zava-dehibe amiko satria verina hiditra ao an-trano dia verina hinana ao amin'ny latabatra ao dia ho any an-danitra isika ry havana malala mitahiny tompany isika rehetrarehetra matoky sy mino vavoaranao ny afatra tonga ny fotoana fizarantsika fahatsapana ino ny kantoko afaka miantso ianao inona ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina dia to dia afaka miditra amin'ny fizarana fahatsapana isika manaova tahaka ny Mefiboseta fa mahatafita zany toe-po tahaka ny Mefiboseta izany rahalahy sy anabavy malala varanareo hoe le anarako tao io radoaky radio ho an'izay mbola tsy malala dia afaka miantso amin'ny messenger nareo amin'io compte io dia miditra mizara fahatsapana dia azao mipotra tele halleluja dahoary efa misy ve ao mizara fahatsapana rehefa misy ary toa dia ho azitsika sary ihany koa amen tafitra ny fandarana tonga dia efa manao commentaire inona ny hira hitanareo fa mety amin'izany inona ny hira tianareo atao zay olona manotra hira ray roa telo hira telo voalohany eo dia zay be réaction indrindra zay be réaction indrindra no hira ho ataontsika amin'ity androany ity da atsika sitsika sary efa misy vataviditra ao ny parapel halleluja raha ohatra ary efa ao ranabavitsika Aingodina Rodriguez dia menanao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina Aingodina
Aleloha, mankasitraka pastera na me fitenenana dia manona fetanan'i Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo menadako koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena mampahery be. Ny zavatra nakasikana voalohany indrindra aloha dia le hoe rehefa misy manontany antsika izany hoe inona no atao hoe fahasoavana dia nazava be mihitsy izy androany dia le hoe ao amin'ny Samuel faharoa toko Samuel faharoa toko fahasivy dia ny andininy fahafito sy fahavalo dia izay zany ny efa valo tenintsika dia ny faharoa le hoe ny tsika tokony hanana toe-po tahaka ny Mefibosety hoe ny azo ny zava-dehibe dia tsy ny harena, tsy ny tany, tsy ny fananana, tsy ny harena zany fa hoe ny mpanjaka tavaverina ao an-daba satria rehefa tavaverina ao an-daba ny mpanjaka dia Mefibosety zany dia miaraka mipetraka amin'ny mpanjaka ao an-daba, miara-mihinana, miaraka tena hoe ao zany ny fiainana dia tsika koa izany andao tsika mba hanao tahaka izany hoe mba hanana fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny lehibe indrindra tokony ho takatsika dia hoe ny mpanjaka sy ny lapa dia hoe tsika izany tavaverina ao amin'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika be pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia be mankasitraka anao indrindra raha nampavaingidinanao dirikasy tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be fa mamy foana Jesosy any maro fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, maromaro ny appel miditra ao Aleloia, tsara Jesosy. Raha efa ao indray ary raha nambavintsika Erika dia tonga dia mitsika zavatra ny fitenenana. Erika, inona indray ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera na me fitenenana dia tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy ihany koa tsika rehetra dia manaraka an'izao vavaka fiombenana izao dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny andreo fa tena mamy be makasika be ilay tantara indrindra moa tena nakasika be ana ilay tantara Mefibosety na dia efa mitoriana teto ary ity tantara ity dia ohatra mbola nahaliana be ihany ilay izy hoe i Mefibosety zany Meribala ny anarany taloha zany hoe Andriamanitra no mpiara dia tena narovan'Andriamanitra foana zany Mefibosety na dia hoe nalemy tongotra ary izy dia mbola nasian'Andriamanitra soa noho ny amin'ny Davida mpanjaka dia mbola niara-nihinana sy nisotro tamin'ny mpanjaka na dia hoe efa tany Lodibara ary izy nalaina le hoe midika famaina na niafinafina kely tsy nisy antenaina da malemy izany ohatra hoe tsy manana fanantenana fa rehefa tonga teo amin'ny mahampanjaka azy Davida dia tena hoe nasiany soa dia ny tena faharoa nakasika be anahy koa le hoe ny toe-pony le farany teo le tany amin'ny Samuel farany teo andiny fasivy ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo le hoe nanana toe-po be ny Mefibosety na dia mendrikendrehana ary izy na dia naratsiana ary izy dia tena nanana toe-po nanana fanetretena tsy hoe tia vola tia harena fa nahafaly azy fotsiny niverenan'ny Davida teo amin'ny fanjakana dia tokony hananantsika zany toe-po mahay manetritena tsy tia harena tsy tia vola zany fa tena hoe tia ny fahasoavan'Andriamanitra tia an'Andriamanitra dia izay ny nakasika ana pastera dia tahiny Jesosy daholo. Aleloia be mankasitraka indrindra anao raha nampahaverika ato anatin'izay vavaka fizarana fahatsapana mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao mitombositra fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo mahafinaritra be fizarana fahatsapana tena dia tahe tsara mihitsy tena mahafinaritra. Jesosy maro fitianareo dia mitombo fahasoavana hatrany. Hiditra amin'ny fizarana fahatsapana manaraka ary tsika. Aleloia. Toary aloha mitsika fitenenana indray ary raha efa ao izandry tojo inona indray ary ny azonao ambara zandry tojo anao ny fitenenana avy hatrany. Jesosy nontsika rehetra dia mankasitraka pastera anao fitenenana ny tena nakasika anahy le tantara Mefibosety mihitsy ndry
Fa ny aloha debary izy hoe toerana maina, tsy misy ninina, nampalahelo kely, maizimaizina kely, karakaina kely, maina kely. Fa tena hoe nalaina tany izy, aleloia, dia tadiavina tany, dia natao tamin'ny toerana tsara, tsy ho amin'ny mpanjaka mihitsy, dia ny sakafo fihinan'ny mpanjaka, aleloia. Dia tena hoe nahafinaritra. Ilay anarana kely mitafy henatra fa fahabaraka dia lasa nalaza, lasa fantan'ny olona miara-minana amin'ny mpanjaka, aleloia. Dia ny toepoly anankiray koa tena mahafinaritra ilay fanetretena kely hoe za ve inona moa za zay tahaka ny alika maty. Dia ilay anankiray koa tena nahakasika hoe tsy dia ny zava-dehibe taminy harena sy ny sisa zany fa ny anazy ny tena zava-dehibe taminy dia Davida, aleloia. Dia raha koa izany hoe tsy dia tena harena sy ny sisa ny zava-dehibe, tokony tsy ho izany ny zava-dehibe fa Andriamanitra mihitsy ny atao zava-dehibe, aleloia. Izay nakasina dia tain'i Jesosy tahory. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ihany koa raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamary fitianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia, mbola misy mizara fahatsapana manaraka ato aleloia. Mamy be ilay fizarana fahatsapana anareo tena mamy. Raha ohatra ary laso aloha raha ohatra ary ka efa vonimboninao raha vavintsika marina ty anazy dia tsika zavatra ny fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazana marina ty anazy. Eto pastera dia mankasitraka nareo mianadahy ny tena nanamarika an'andro any dia raha tianao ny ankohonanao dia mivavaha ianao satria soanao iny dia soany taranakao fa aza mitady hoe mivavaka momba ny harena zany na hoe mivavaka momba ny zany fa tena hoe mivavaka ianao mivavaka misy fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Dia faharoa nanamarika an'andro any koa hoe na dia misy kilema izay sika zany ohatra hoe renilangalainga, fofen'olom-po na koa hoe tena hoe kilema hoe mitotongana mihitsy ny fiainana dia mbola mitady antsika i Jehova dia mba hiaraka aminy dia antsoina izy antsoizana izy fa averiny aminao daholo ny zavatra very rehetra. Dia fahatelo ny definition hoe fahasoavana teo dia ohatrany tonga dia nanamarika be mihitsy ny tena mankasitraka pastera dia tain'ny tompo dia Andriamanitra hitany rehetrarehetra. Aleloia, mankasitraka indrindra anao marina ty anato anatin'izay fizarana mamy be izay fa tena mamerina tamberina ny toroteny tanteraka mihitsy dia Jesosy any hamary fitianareo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany rizy mianakavy. Inona ny hira nisy nividy ao? Misy proposition anankiroa hitako teo ampianaro hipopy dia hiverina aminao any fefy. Iza ny tianareo amin'ny zavatra tsisy nanisy réaction nareo taria ambony taria Vakiky kely no fizarana fahatsapana ny ranabavy Lina. Fizarana fahatsapana izy nakasika ankoatra ny volaza teo dia ilay hoe toepon'ny Davida tsy nanadino mihitsy an'i Jonathan. Nanontany misy taranak'izao mbola velona sy asiany sotra ny ranabavy Lina tao anatin'izay fizarana izay. Inona amin'ireo ary ny raha tianareo ohatra ny tsy nisy nanisy réaction nareo ampianaro any popy sa hiverina aminao zao no hitako misy réaction anankiray ny propose azy ihany moa no nanao réaction fa nefa koa tsy voarara akory izany dia daholo ataontsika ary ilay hira io hiverina aminao halleloia dia tsy ala amin'Andriamanitra anie tsika riavana malala fa dia hitoetra miaraka amin'ny lalandava ho voninahitr'Andriamanitra rerehana. Tsika izay izay marana antsika ny fotoana milo ny idirantsika amin'ny vavaka dia ny vavaka ho an'ny
firenena izay rahantsika amin'ny lanam-bavitsika erika. Anao ira aloha tsika dia vavatsika variana an'izany dia menofinaritra daholo ary sika tsirairay avy. Tainy tompo. Alleluia. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra, misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fotoana androany zay totosa sy tanteraka teto indray androany. Misaotra anao zay satria fahasoavana avy aminao tsy natapaka ny fandarana, fahasoavana avy aminao no mbola nahatotosan'izany ka teteraina anarano. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina zay tena hoe niteny taminay sy nampahiray indray androany tamin'ny alalan'ity fandarana ity dia matoky sy mino Jesosy fa ny tsirairay avy zay tonga teto androany dia tsy mba nisy diso anjara dia tena hoe andray an'izany teny izany tokoa ho fiainana ho azy ireo
andray an'izany tokoa tena hoe teny fiainana amin'ny fiainana tsirairay avy dia tahiny tsirairay avy zay tonga teto ianao amaly fity azy ireo raha misy Jesosy zavatra tian'izy ireo angatahana androany efa mety tsy voalaza tao anatin'izany teny zany mety misy olona eto vesaran'olona vesaran'ady na mety mandalo ady sy aretina dia ianao amangy nisy tokantrano isam-batan'olona dia amaly fity azy ireo ianao na dia tamin'ny fahafoizana toromaso fotsiny aza Jesosy manafahany natokany enona tenin'Andriamanitra dia matoky sominao fa hamaly fity azy ianao misaotra Jesosy dia voasiny Satana kosa fa hatramin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza taon'izany toriteny zany ka ho adinin'ny olona fa ny teny zay nafafy androany dia avo sy avomokatra avy zato eny arivo tsy manam-patapelina anatin'ny fony tsirairay avy ary dia oloharano boboka tsy mety ritra ho fiainana mandrakizay misaotra Jesosy maralo halleloia amen ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny firenena mpanjosikana vavisika Erika ivavaka amin'ny firenena Erika anao ny fitenenana Mankasitraka pasitera na fitenenana dia tahin Jesosy tsika rehetra dia araka ivavaka tsika ho an'ny firenena sy amaranana ny fotoana. Jesosy malalo mbola misaotra sy miteny mankalaza anao indray izay ka mbola tafavoreto ny teninao ary nandray ny hafatra ao. Misaotra Jesosy tamin'izany tena ampitondrainao mpanomponao izany tena hoe mahakasika anay tsirairay avy satria avy any amin'ny tany lodibary izay tsirairay avy reto Jesosy fa tonga eto izay natsoinao tahaka amin'ny Filibosety izay Jesosy mety ao anatin'ny fahalemenay izay mety mbola manana fahalotonay izay nefa natsoinao iray latabatra aminao natsoinao asianao soa asianao fahasoavana dia noho ny amin'izao fandaharan'izao Andriamanitra dia misaotra anao izay tena hoe entinay indray izany teninao izany amakivaky ny amin'ity ality amakivaky ny tontolo andronay ara-pitso Andriamanitra anananay fanantenana vaovao indray dia aoka Jesosy izay olona nihaino an'izany teny izany dia tsy tahaka ny idirany teto ny voany eto fa hitondra fanantenana ho azy izany toriteny izay nampitondrainao mpanomponao izany ka anana herim-panahy izy androso ary tena hoe hitady anao amin'ny toe-po mahay manetry tena dia izany Jesosy ny angatahanay ho amin'ny tsirairay avy dia ankehitriny Jesosy fa hitondram-bavaka amin'ny firenenay tsisy miafina aminao zavatra mitranga ao anatin'ny firenenay io amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitra ny amin'ny rivo-tozatra mamelo ny firenenay Andriamanitra dia ny angatahanay dia ny famindramponao hidinao amin'izany firenenay izany ka ianao Jesosy atsahatra ny tafio-drivotra rehetra atsahatra ny ranon'orana ianao tahaka nataonao an'ireo mpianatra ao Jesosy efa niantsoantso anao koa izy ireo tao anatin'ny sambokely tao anaty sambokely izy ireo teny ambony ranomasina teny dia tena niasa ianao ary tena nampitsahatra ny tafio-drivotra dia izany angatahanay Jesosy satria misy fianakavianay any Madagasikara any misy ray tanindrazana ray raha aminay any Madagasikara any dia mavonjeo amin'ny masom-pitiavanao Andriamanitra ataovy tahaka amin'ny Mefibosety novonjenao izy nananana ny fahalemeny sy ny nanana ny kilemany ary na dia hoe mbola feno fahalemena izany firenena izany feno fahalotona na ara-tsaina na ara-panahy Jesosy dia nangatahanay Jesosy dia ianao mihitsy ny hiditra tsehatra ianao mihitsy ny hiasa amin'izao ora sy fotoana izao ianao koa niaro ny mpanomponao ny ankonanay ny fianakavianay ny manodidina anay eny ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy arovy amin'ny tananao mahery Jesosy na dia hoe eo arany tsy fanarahan'izany firenena izany amin'ny fanomponanao marina tokoa tsy fankatoavana ny teninao dia ianao any jery manokana Jesosy dia tahio ny tsirairay avy isam-batan'olona jerevy ny fiainana andavanandro mihitsy Jesosy satria rehefa misy ny tafio-drivotra ohatr'izao dia manararoatra daholo na mividim-piainana fa ianao mihitsy Jesosy tena hiasa ao anatin'izany ianao mihitsy Jesosy ny hamangy ny tsirairay avy na mpitondra mba handray andraikitra mba hijery an'ireny trabolina ireny Jesosy mba tsy ho diso anjara izy rehefa omban'ny tananao mahery dia izany mivavakay amin'izany firenena izany Jesosy mintsy matoky izay famindra vo azy ireo ianao dia voninahitra sy ny tera dia ho anao ririany alleluia amen alleluia mankasitraka andrinanao ranam-baverika chef de groupe alleluia tao aoriana araka mivavaka mamy be tamin'ny izay vavaka mamy be retinao izay
dia Jesosy any amaly fitianao dia mitongositra sy fahasoavana foana tranatrano dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa any Zandriaina miaro ny aina tamin'ny toroteny mamy be. Misaotra betsaka ny Rambavibeta tamin'ny toroteny tamin'ny vavaka fanombohana mamy be koa. Dia nareo rehetra izay nizara fahatsapana izay tena mamy sady nafana. Dia anareo izay nanao commentaire amin'ny teny frantsay, anglisy, allemand. Dia anareo rehetra namidina tamin'ny teny gasy sy teny frantsay. Dia anareo rehetra nanao commentaire sy nandray anjara ary indrindra anareo izay tonga niaraka taminay teto. Jesosy any amaly fitianareo dia mitongositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahariza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raonandro Jesosy ka tany tompo venana soamantsasika dia raha pitso indraytsika mihaona eto dia manavatoga izay anao afaka mihaino ny Akiradio amin'ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com io ny web radio antsika Akiradio mandeha andro aman'alina misy sotenjaka adiny 3 amin'ny 2:7 maraina amin'ny 2:7 alina. Tany tompo daholo. Alleluia. Amen.